Tsy tonga ho azy ny kolontsaina sy ny maha-olona fa tsy maintsy voleny izany. Fambolen'ireo kolontsaina ampitana amin'ny olona no atao hoe maha-olona, hoy coach Lofty, mpanao teatira malagasy. Amin'ny alalan'ny fanabeazana ihany no entiny hitondrana ny fampitanan'ny kolontsaina, ho hatrany izy. Fomba sy fitaizana mahomby ny teatira ka tokony omena lanja ny kolontsaina malagasy, ho hatrany coach Lofty. Vao miresaka isika kolontsaina dia tsy maintsy miverina maha-olona. Raha vao miresaka isika maha-olona dia tsy maintsy misy endrika iray ajoro ho an'ny fampitana. Inona ilay hoe maha-olona? Ny maha-olona mantsy dia fambolena ireo kolontsaina ampitaina any aman'olona. Ny kolontsaina sy ny maha-olona tsy tonga ho azy fa tsy maintsy volena. Ny fahalalam-pomba tsy tonga ho azy izy rehefa volena. Ny fifanajana tsy tonga ho azy fa tsy maintsy volena. Dia izany hoe rehefa tiana hitoetra anana averina hifototra ny kolontsaina dia tsy maintsy miverina amin'ny maha-olona isika amin'ny alalan'ny fanabeazana. Dia amin'ny alalan'ny fanabeazana no entina hitondrana ny fampitana. Toy izany izao ny teatira moderna tena moa Mpahaikanto momba ny teatira manao ny fampitana izay amin'ny alalan'ny kolontsaina amin'ny alalan'ny maha-olona amin'ny alalan'ny teatira moderna. Vao miresaka isika teatira dia feo, fihetsika, teny. Dia izay no mahatonga azy hoe fitaovana iray tena mafonja sy maherivaika ny teatira, entina ampitaina hikolokoloana ny maha-olona ny anatin'ny olona tsirairay avy. Rehefa tafapetraka amin'ny maha-olona dia hitantsika ireny endrika any anaty bus ireny ohatra izao fiara fitateram-bahoaka. Hiverina izany hoe na olon-dehibe na ankizy na tanora rehefa mba misy olona antitra na bevoka ka rehefa ampitaina ny fanabeazana dia fantany tokony hitsangana izy na tsy misy soratra ary na tokony bevoka sy ny clé maina ny seza. Mety hoe rehefa mandeha isika angadadalana mitsangana misy fivoriana dia mahay miondrika kely ireny hoe mba lalana tokoka mila verina ireny amin'ny alalan'ny kolontsaina izay.